Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Luciano ni Fampalalambao. Tsy spandrara idikizy iara-iasa amin'ny orinasa jeramaintsony amin'izao fotoana vitsy tsy faranany fotoam-piasan'ny mpitondra izao ka matsoloka antsika ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena Constant Ravelson kolokolo tamin'ny endriny samihafa no isan'ny manimba ny orinasa jirama izay tsy mbola manana tale jeneraly raikitra nandritra ny volana maro. Isan'ny songadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fampitomboana ny tedi-bola ho an'ny ARAI na ny Agence de recouvrement des avoirs illicites. Ity lavitra ity izay efa antaona maro no nijoroany saingy tsy mbola hita mazavatra eto ny asany andraketany. Olona valo hatreto no voapanga mikasika ilay vola very tao amin'ny perception principale Ambalavao Fianaratsoa. Misy Ademiro na hiditra amponja Vojimaika, ankilany nomena fahafana Vojimaika ireo telo ambony. Mitombo isa tamin'ity taona ity ireo olona nisoratra anarana amin'ny azakazaka UTOP na Ultra Trail des Eaux Plateaux andiany fa 420 izay ho tanterana ny 12 hatramin'ny 14 Mey. Fitombonisy izay manamarika ny fahazotoan'ny malagasy miroso amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Ho amin'ny maresaka any ivelany, tsy voahaja ny fepetra fampisarana ny fifandonana teo amin'ny tafika soudanaise sy ny vondrona SCR na ny force de soutien rapide tato anatin'ny 27 ora. 12 andro taoriana no mboan'ny ady tany an-toerana, mahery ny 700 ireo namony ainy. Ny andindiny izay avetrany. Alakamisy 7 Aprily 2024 manatitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray eto amin'ny fampalalambavao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity asana mpanazana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany ankafatsika izany tsy spandrara idikizo iara-iasa amin'ny orinasa jirama itsony amin'izao fotoana vitsy tsy farana ny fotoam-piasan'ny mpitondra izao amatsoloka antsika ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena Constant Ravelson kolokolo tamin'ny endriny samihafa no isan'ny nanimba ny orinasa jirama izay tsy mbola manana tale jeneraly raikitra nandritra ny volana maro fanadidina entiny Henri Florian. Gaboraraka tanteraka ny fitantanana teo anivon'ny orinasa jirama nazovana ny kolikoly ireo raha fehezana ny antony nampitotongana ity orinasa mpanjakana ity tao anatin'ny taona maro araka ny fanadidina lalana izay nototosain'ny Transparency International Initiative Madagascar ny taona 2024 tsy nijanona atreo fa nitoetrany izany tato anatin'ny 3 taona farany manaprofy izany ny tsy mety mahavoavaha ny olany herinaratra manerina ndosy na eo aza ny ezaka ataony tompona raikitra isan-tokony. Tsy hisy orinasa hiditra fa tiantoka ka hamatsoloka ity orinasa ity intsony amin'izao fotoana izao fiafarany ny fotoam-piasan'ny filoha no ireo vola beza tsy voalohany fanjakana irany nambaran'ireo mpamakafaka fiainam-pirenena. Ifarana fotoana fitondrana tsy misy mpandrara tena matotra hiditra amina fifandarahana tena miankina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ohatra hoe amin'ny famatsiana solika zao ohatra ho an'ny jirama indrindrindrindra fa tsy azo etokisana ny jirama sy ny fitondrana malagasy amin'ny fanefana ny viditsolika manao mirobaroba nefa ny tsy manefa mirobaroba fitondram-panjakana any amin'ny solika gaboraraka any amin'ny mpitondra any amin'ny ministra any amin'ny kabinetra any amin'ny assemblée any amin'ny sénat tena mirobaroba amin'ny solika
zay rehetrarehetra zay a mahatonga n'le mpamatsy solika tsy te hidikizo aloha zao raha tsy hoe fitondrana matitra tsara sy azo itokisana mahatoky. Tsy mbola manana tale jeneraly raikitra atreto ny orinasa Jirama izay tokony isana tanteraka ny fampandenan-draharaha eo anivon'ity orinasa ity. Ny fifampirarahana amin'ny Madagasikara wala irery ihany no vahaolana ho antsika raha ny fanazavana. Rehefa ohatra tsy maintsy ampiasa solika ihany amin'ny Jirama, tsy miroro, tapohana gazoil kely ny solika vao tsy miroro dia efa nandramana dia tena mety amin'ny milina ampiasain'ny Jirama amokarana herinaratra. Tsy miroro zao dia tokona tsy nety mihitsy hidikizo amin'ity fanjakana tsy mpanefatrosy ity, mpandahatrosy ity. Ohatran'ny dia sanatry ny vava tapidalaka le ny Jirama kanefa le mpitondra no mahatonga an'izay. Fitondrany ny ataony any amin'ny sampandraraha hafa ihany sy amin'ny sampandraraha fanjakana ihany ny ataony amin'ny Jirama, zany hoe alany izay tale jeneraly na tale tsy metimety aminy dia ao ambolana maro mila ho ataonany raha tsy misy solony. Jirama zao tsisy tale jeneraly raikitra. Tale jeneraly nefa no tomponantoka amin'ny fampandehanana ny tetika. Stratégie ny tale jeneraly mpanao stratégie. Tsy ahivina fa ny taona 20 fotsiny ohatra nisy ny fampidirana amponja ny tale jeneraly ny Jirama teo aloha sy ny tale jeneraly lefitra noho ny antony fanomezana vahana. Ny fiarah-miasa amin'ny mpamokatra herinaratra sasany izay nitarika fatiantoka maro an'ity orinasa ity. Tamin'ity taona 20 ity namoahany bureau misanany ady amin'ny kolokolona ny Bianco fanambarana fikarohana sy didy fampisamborana. Ny tale jeneraly ny Jirama teo aloha miisa 2, Vonjandriamanga sy Rivotra Daniel. Profo mitohaka amin'ny tenda ireo fa nanjakan'ny gaboraraka ity orinasa mpanjakana ity. Mitaky mpitondra manana finiavana anarana sy manampaizina araka izany ny fanarenany ny firenena izay efa miaina ao anatin'ny fahantrana lalina amin'izao fotoana izao. Mikasika izay olana eo anivon'ny orinasa Jirama izay hatrany mitohy hatrany ny fahatapahan-jiro manerana ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana ka mampitaraina ireo mpanjifa indrindra ireo miasa sy mivelona amin'ny fitaovana mampiasa ny herinaratra. Ny olana maro eo anivon'ny orinasa Jirama izay vokatry ny olana ara-pitantanana, ny olana ara-teknika ary ny olana ara-politika. Fanadidina eo amin'ny sariny Gaeton Handrietsilavo. Mitohy hatrany ny armia mahazo lakika ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Faritra maro no miaina izany ary miamitombo sy maharitra ny fahatapahana nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Mitaraina ny mponina eto amin'ny fokotany ambodi-tany Menatsimo Soavy Masoandro ary manahy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalema na ateraka izany izy ireo. Eto zany dia tapaka foana ny jiro eto aminay manomboka maraina dia velona kely dia tapaka indray izy atoandro dia hariva indray dia tapaka indray. Azonao dia alina indray dia tapaka. Ka amin'ilay hitanao amin'ilay mpangalatra mihitsy ny problème amin'ilay izy dia vele anina mantsana dia manararotra. Fatiantoka no hita ho an'ireo manao asa tena miaina amin'ny herinaratra, ohatra amin'izany ny fitotom-bary, cybercafé, fanaovana volo na ny coiffure sy ny maro hafa. Ireto farany izay nanamafy ihany koa fa mitombo ny ora fahatapahan'ny jiro ary tsy misy ny fampilazana mialoha avy amin'ny Jirama. Tena mijaly mihitsy izay tompoko amin'ny courant ataon'ny Jirama satria tena matiantoka be izay. Androany zao nanomboka tamin'ny 7 ny jiro no tapaka dia tamin'ny 1:30 teo vao miverina. Dia matiantoka be izay satria ny olona efa manenjika lera daholo amin'ny fiainana dia tsy afaka ny andro mihitsy dia lasa izy. Tamin'ny herinandro ity izao ilo isanandro. Isanandro zany tsy maintsy misy fahatapahany foana. Maro ny voka-dratsy ateraky ny fahatapahana araka ny fitarainan'ny iretom-ponina ireto. Mahazo vahana ny vakitrano sy ny alabotry, tsy afaka mianatra ny ankizy, voatery maniditsena mialoha ireo mpivarotra. Ny faktiora nefa mitombo ary mialafo hatrany ny vola aloha. Ho an'ny toliary manokana, nanomboka ny zoma lasa teo, no niaina ny fahatapahana ny fandimby ny mponina ary mbola mitohy zany hatramin'ny androany. Ny tsy fampiny solika izay niteraka tsy fampiny vokatra no antony ny rosona tamin'izany, hoy ny tompon'andraikitra ao an-toerana. Teo ihany koa ny fahasimban'ny milina mpamokatra herinaratra raha ny fanazavany hatrany. Araka ny voalaza teo efa nazavaina dia mbola misy ny atao hoe mankagarie, mbola misy zany ny tsy fahampiana satria lafy ny ara-teknika amin'ny tsy fahafahan'ny groupe UDG2 mamokatra
dia izay no miteraka ny tsy fampimbokatra ho tsinjaraina amintsika mpanjifa amin'izao fotoana izao ka arak'izay dia mbola misy ho ia teo a ny fahatapahana mifandimby eto atapy-tanàna amin'ny Toliara amin'izao fotoana izao mandrapahita vahaolana amin'ny fampandehanana an'io groupy. Raha ny zava-misy mbola hitony fahatapahana mifandimby manerana ny faritra maro eto Madagasikara no ny olana amin'ny famatsiana solika eo anivon'ny orinasa Jirama sy ireo olana ara-teknika isan-karazany no ny fanterany fotodrafitrasa sy ireo fitaovana famokarana ary fitsinjarana herinaratra amin'ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny olana ara-pitantanana, olana ara-teknika ary olana ara-politika ny fototry ny fahatiantoka ka miteraka olana maro eo anivon'ny orinasa Jirama. Mila manova fomba fiasa sy fomba fijery araka izany ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana. Olona valatreto no voapanga mikasika ilay vola very tao amin'ny perception principale Ambalavao Fianaratsoa. Misy 10 miliona hiditra amponja Vonjomaika. Ankilan'izay nomena fahafana Vonjomaika ihany koa ireo 3 ambiny. Kolo TV Fianaratsoa. Noho ny fividinana ifotony ary ny tsy fahitana varavarana vaky fanalahidy very izay nataon'ireo tompon'andraikitra nanao ny fanadihadiana no nandraisana ny fanapahan-kevitra amin'ny fitazomana Vonjomaika ho an'ireo rehetra izay tompon'andraikitra mivantana amin'ny fikirakirana ny asa rehetra tao amin'io percepteur principal n'Ambalavao io. Misy tokoa moa zany le raha mitranga tao Ambalavao izay niteraka resabe momba ny fahaverezan'ny vola mitetina 388 millions 036 765,40 ariary tao amin'ny coffre amin'ny fitehirizam-bola tao Ambalavao io zany dia nisokatra moa ny fanadihadiana mikasika anazy io ary natao maly teto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Fianaratsoa zany ny déferment na ny fampiakarana ireo olona rehetra izay voapanga amin'ny toetra raha io. Valo zany hatramin'izao aloha no voapanga amin'ilay atao tantara-tasinady 5 nenjehan'ny fitsarana zany ho tena tompon'andraikitra mivantana tamin'ny fahaverezan'io vola io izay marina zany fa ao amin'ny miasa ao toerana daholo ireo olona reo ary 3 kosa zany no voapanga ho ny ray tsy kombakomba tamin'ny fahaverezan'ny vola. Mariana moa fa mbola mitohy ny fanadihadiana andrasana ny mbola isiny ny zavabaovao na ny fihitarany ny toetra rà amin'ny sehatra hafa na mety ho fidirana olona hafa amin'ity raha ity satria hatramin'izao dia mbola tsy mitsatra ny fanadihadiana fa mbola mety hisy ny fidirana ifotony mba hampazava tsara ity raha ity. 5 zany placé sous mandat de dépôt Maly Ariva izay marina fa zareo rehetrarehetra izay mikirakira mivantana na ankolaka an'io vola io ao amin'ny toeram-piasana dia mitazomina ponja Vonjomaika avokoa. Tsy vao zao moa no nisy trangana vola very taka izao teo anivon'ity perception principale n'Ambalavao ity fa efa nitrangana vola very ihany koa atao an-toerana heritaona lasa izay any amin'ny vola 20 tapitrisa ariary. Mbola tsy mikatona tanteraka hatreto aloha ity raha ity fa evaotra kosa arakaraka ny fanadihadiana lalina izay mbola ho tanterany eo anivon'ny fitsarana. Falafim-bavao hafa kosa indray isan'ny songadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fampitomboana ny telobola ho an'ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites ity rafitra ity izay efa ntaonany maro noho ny joroany saingy tsy mbola hita mazavatra eto ny asany andreketana. Ilary nasolonyaina. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fampitomboana ny tetibola iasan'ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites ity rafitra ity izay tsy hita mazavatra eto ny tena vokatry ny asany andreketany hatramin'ny taona 2024 izay nivoahan'ny didim-panjakana mandrafitra azy. Isan'ny antony mahatonga ity rafitra ity tsy afaka manao ny asany araka ny tokony ho izy ny tsy fivoahan'ny toin'ireo raharaha ara-pitsarana sahan'ny rafitra sasany eo alohan'ny ity rafitra ity sy ny androm-panjakana mahefa ka manome fahafahana ny agence de recouvrement des avoirs illicites hanao ny fanenjehana. Tsy hoe miasa rery ny aray dia efa miainga zany tsika any amin'ny fitoroana ny paikady moa izay CSI ny fanenjehana sy ny fanadihadiana bien koa dia fitsarana sy etsetretra izay tonga hatrany amin'ny farany zany. Dia raha nitantsika koa hatreto nefa ny raha tsy teny fotsiny tsika tsy ireo raharaha ao amin'ny fitsarana avo zao hatramin'izao ny solombavavoaka mbola tsy na mialalana fanenjehana hatramina lany an'zareo teo tamin'ny 2024 ka hatramin'izao
zany hoe mety misy asa mety tokony ho ataony arainy amin'izay fa noho tsy fihetsehany no androm-panjakana tompona ndraikisa zany de lasa ohatrany hoe ny aray no miravoravo tanana nefa tsy afaka manatanteraka zavatra raha tsy ao anatiny lalàna ao anatin'izay asa rehetra zay. Tsy aivina, efa tamin'ny taona 2024 ny paikady adiny amin'ny kolikoly sy ny fikarohana amerenana indray ireo arena azo tsy aradrarina na kolikoly avy amin'ireo olom-panjakana no napetraka. Paikady izay tokony ahitana vokany hatramin'ny taona 2024 saingy roa taona tsy afaran'ny vina napetraka izany zao vao isehatra amin'ny asa voatondro sany ny aray. Pahafenono ny rafitra izay napetraka edy amin'ny kolikoly mifanaraka amin'ilay paikady. Ny paikadyntsika efa tamin'ny 2024 dia mifarana amin'ny 2024 fa antsika zao efa tia roa taona alohan'ny farany zay vao feno le rafitra rehetrarehetra dia mety hoe zay vao andeha aingana amin'izay satria misy an'izay fepetra takina izay rehetrarehetra zay a dia ny faharoa dia ny atao hoe fanafainganana ny mety ho fametrahana azy satria tsy hoe talia jeneraly rery no hiasa ao anatin'ilay izy fa mila mpiara-miasa izy anatin'izay mila trano sy fitaovana isakany a dia inoko fa hoentina nafaingana izay rehetra zay no atao hoe lafy tsara ny misy ny fampitomboana io a fa tokony anatin'izay hoe raha misy teti-bolana io vao ny teti-bolam-panjakana dia miditra anatin'ny lalàna teti-bolana sy mpantsiana le izy fa tsy atao fotsiny amin'izao. Araka ny tatitra farany avy amin'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité ny fampiarana ny lalàna eto amintsika mihitsy no manome vahana ny kolikoly sy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Azo antenaina ve izany fa ny fampitomboana ny teti-bolan'ny aray no anafaingana sy ahafahana manensika sy manageja ireo arena azo tsy aradrariny teto amin'ny firenena. Tsy aivina, ratsana fahadimy sady farany ao anatin'ny système anti-corruption miaraka amin'ny CSI, ny Bianco, ny Samifine ary ny PAC, ny Agence de recouvrement des avoirs illicites. Fa isan'ny songadina ihany koa tao anatin'izay filan-kevitry ny ministra Omaly izay ny fankantoavana ny anomezana sara manokana ny tarif préférentiel amin'ny fanjifana herinaratra amin'ny jirama ho an'ireo orinasa industrial lehibe ara-stratezika toy ny mpamokatra lamba sy ny fanodrinana akora simika. Miisa 7 izy ireo raha ny lisitra avy amin'ny vondron'ny mpandraharaha. Ny 3 Aogositra 2024 raha iverenana no niatra ny sarany vaovao anatin'ny Optima Business ho an'ireo sokajina orinasa industrialy efa voafaritra mialoha ary efa miatra 100 izany ankehitriny ho an'ireo orinasa 7 ireo araka izany eo amin'ny 700 ny fiakarana no ny toerana ananany amin'ny fampandehanana ny tiokarena ny fepetra izay voafetra 12 volana ihany ary miatra manomboka ny volana aprily 2024 fa tsy miatra amin'ny fandaniana teo aloha. Fepetra izay azo lazaina ho tara raha oharina amin'ny fanapa-kevitry ny jirama nanapaka avy hatrany herinaratra ireo orinasa nanana olana amin'ny fandoavana izany. Fa any Mahajanga kosa indray 420 andro taorian'ny fitokonana fitakina ny vatsim-pianarana sy ny fampandoavana nataon'ireo mpianatra teo anivon'ny Université Mahajanga vao nivaly ny fangatahana ka nanomboka androany ny fizarana ireo vatsim-pianarana ireo. Nanomboka ny marana teo no nisitraka ny vatsim-pianarana 10 volana miampy ny fampitaovana na ny équipement ny mpianatry ny Université ny Mahajanga taorian'ny fitakiana izay nataon'izy ireo ny fiandohany ny volana aprily teo. Manomboka androany tokoa ny fisahana ireo mpianatra ny vatsim-pianarana eto Université ny Mahajanga. Araka ny tety andro efa napetraka ary efa samby mahalala an'izany daholo ny mpianatra rehetrarehetra araka ny établissement misy azy ary araka ny niveau misy azy. Akoatr'izay dia isitraka ny anjarany na ny vakasiony ihany koa ireo mpampianatra izay any kirakira ny baka 2024 teto Mahajanga sy ny indemnité de stage ny ireo mpianatra mpitsabo. Efa ela ihany koa ny andrasana an'io ary efa tonga ny BDR mikasika an'izany ary isorana ny ministre ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-siansa fa somary efa ela ihany izy ny tonga ao amin'ny trésor le izy dia miandry ny numéro ny ordre de virement sika ankehitriny satria raha ny procédure manko miala makany amin'ny trésor dia makany amin'ny banque centrale dia zay vao makany amin'ny banque primaire rehefa tonga amin'ny banque université le izy dia misitraka anjany indray ireo ny kirakira ny baccalauréat fanadina baccalauréat 2024 mba tsy tenenako hoe ora vitsivitsy dia aloha ataoko hoe andro vitsivitsy isa zany. Raha niresaka indemnité de stage manko dia zavaiko tsara fa ny atsasan'io no alohan'ny ministère ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-siansa dia ny atsasany alohan'ny ministère de santé.
ny retrahako eto zany a dia nikasoka ny antsika manokana izay teneniko hoe tsy ho ela andro vitsivitsy a dia efa ho tonga eny ampilatanany mpianatra mpitsabo izany indemnité de stage izany. Miverina amin'ny laony araka izany ny fampianarana eny aniovy ny université ny Mahajanga raha ny programme akaiky indrindra ho azy ireo dia ny fifaninanana mathèse en 180 secondes izay karakaraina amin'ny fahatelo ny volana May izao. Tsy mbola misy ny tetikasa nasionaly ahafahana miady amin'ireo aretina azo avy amin'ny biby izay mifindra amin'ny olombelona. Isan'ny mitondra fahaizana eto Madagasikara ny fiavaka de la vallée du Rif sy ny haromontana izay ilaina jerena paikady maika ankehitriny ho ny ministeran'ny fiompiana. Isy araka izany ny tetikasa Africam tariny ivitoeram-pikarohana sy rady sy ny IRD ho fanamafisana ny ady amin'ireo aretina azo avy amin'ny biby. Fanadidina. Tsy misy ny ahafahana manamarina ireo aretina azo avy amin'ny biby mifindra amin'ny olombelona eto Madagasikara. Anton'izany ny tsy fisian'ny fanarahamaso ireo aretina samihafa toy ny fiavaka de la vallée du Rift izay mahazo ireo omby. Ankoatra io, isan'ny mampitondra fahaizana ny malagasy amin'ireo aretina azo avy amin'ny haromontana raha ny fanazavana ny ministra lefitry ny fambolena sy ny fiompiana. Fatatsika fa hoe misy ary efa mitondra fahaizana eto Madagasikara ny fiavaka de la vallée du Rift. Iainantsika izany razy zany fa marina fa manana paikady nasionaly tsika amin'ny famongorana ny razy mila fanatsarana zany fa ny fiavaka de la vallée du Rift kosa sy aretina hafa avy amin'ny biby mifindra amin'ny olombelona mbola tsy manana tsika ka ity projet ity anampy atsika fa atsika andrafitra an'izay ananatsika hoe document anankiray iraisatsika afatsika mametraka ny ady rehetrarehetra ny fanarahamaso amin'ireo aretina mpahazo amin'ny biby zay mifindra amin'ny olombelona. Raha ny hita mihamazovana ny aretin'omby tsy ny any atsimo ihany hita manerana ny nosy izany amin'izao fotoana. Araka izany ilaina ny mafametrahana ny paikady mazava ahafahana miady amin'ireo karazana aretina ireo. Isan'ny fidinana amin'ny faritra ranomafana sy Morondava anentanana ireo ponina ifotony raha ny fanazavana teo anivon'ny SIRAD sy ny IRD. C'est pas seulement maintenant parce que la rage, l'IRD travaille depuis très longtemps sur la rage. Tsy vao izao, efa ela no niasa sy nanao fanadihadiana mikasika ny haromontana ny IRD, vao tsy ela akory nanapa-kevitra ao ny andefa manam-pahaizana iray, miasa amin'ny mpikaroka malagasy hijery manokana ireo aretina ireo. Raha ny vokatra azo, nahita valiteny mikasika ireo aretina samihafa ireo izahay. Hita taorian'ny fikarohana ireo tsara ho fantatra sy ny ady atao amin'izany. Zava-dehibe amin'ny tetikasa Africam araka izany hitondra ireo fomba fijery sy fomba fiasa vaovao ireo. Donc, et de participer donc à la construction de ce projet avec nos partenaires du CIRAD aussi dans Africam. Totosandroany tetsy anosy araka izany ny fampahafantarana ofisialy ny mikasika ny tetikasa Africane na ny Afrique Cambodge tary ny fitoeram-pikarohana SIRAD sy IRD. Ankoatra ny Madagasikara, firenena miisa 3 aty Afrika no isitraka ny tetikasa mandritry ny 3 taona izay voatsia ny AFD na ny Agence Française de Développement. Nahazo tombony tamin'ilay tetikasa ny asa korampitson'ny Rotary Club ireo mpianatra anjato ny classe de seconde ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga nandritra ny 2 andro no nanatanterana izany ka matianina avy amin'ny sehatra asa 20 mahery no nitafa mikasika ny asany tamin'ireo ankizy mpianatra. Anja Robert, Cool TV Mahajanga. Mpianatra classe de seconde miisa 900 teto amin'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga no nisitraka ilay tetikasa ny Rotary Club ny asa korampitso. Fotoana izay nafan'ireo matianina avy amin'ny sehatra asa maro samihafa ny fampiresaka tamin'ireo mpianatra ireo mba ahafahan'ireto farany mahafantatra sy maminavina din'izao ny asa izay ho ataony any aoriana. Ny projet ny asa korampitso nataontsika anarany projet dia projet ny nakoman'ny Rotary ho an'ny tanora en classe de seconde. Maninona ny classe de seconde satria eo ny tanora no manomboka mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny orientation professionnelle. Ny tena atao anatin'ilay projet zany dia ireo ataontsika hoe matianina amin'ny sehatra isan-karazany dia amin'ilay karazana asa rehetra misy tonga manazava amin'ny mpianatra hoe inona ilay asa, maninona ny hoe misafidia, inona ny lalana tsy maintsy atao fianarana tokony atao ahafahana tonga amin'izay inona sedra natrehan'ireo matianina tamin'ny zavatra mba tonga azy teo amin'ny asany
izay rehetrarehetra zay le zahana zay rehetra ankizy mba ahafahan'ilay ankizy dia tanora afantatra manomana ny hoafy. Tombony ho an'ireo mpianatra ny fizarana traikefa tao anatiny ity tetikasa ny asa korampitso ity ka nahaliana azy ireo tanteraka izany. Le izy mahafinaritra sady mahaliana nazahoanay tombony kokoa zany le izy. Ny anaka pharmacien iny zany tena nafinaritra anahy, nahaliana anahy kokoa. Tena nafinaritra le izy satria tao zao zany lasa nafantatra hoe inona zavatra lalàna ataon'ny mpitsara rehefa mitsara olona ry zareo. Dia nafantatra kosa tao hoe ny asan'ny fomba ny dentiste rehefa miasa dia tsy hoe ny fiany zavatra hoe tsabony zareo fa mba mitsabo vatana rehetrarehetra kory zareo rehefa mitsabo. Ampitombo fahalalana kokoa zany hoe afaka isafidianana hoe ahoana ny asa atao rehefa any aoriana. Nahatratra 7 ireo matianina namaly ny antsony Rotary Club ny Mahajanga izay tonga ny tafa teto amin'ireo mpianatra classe de seconde ny lycée Philibert Jiranana. Samy tsapa teny amin'ny ankizy na teny amin'ny mpanetana le intervenant zany le fafinaretana ao anatin'le izy satria le intervenant mizara n'izay passion an'izay dia tena resaka an'izy amin'ny foa ny ankizy ny découvrir amin'le asa avao misy hoe pilote, misy administrateur civil, dentiste, mpamboly, mitexte, ny tourisme, misy 27 métier zany teo tamin'ny tena mandeha teo dia mahita mihitsy zay le hoe ankizy passionné koa le mizary tantaran'le asany sy ny fomba natao. Ito ihany amin'ireo sekoly tsy miankina eto Mahajanga ny tetikasa ny asa korampitso ny Rotary Club. Dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-bavao eto amin'ny Cool TV mamay fotoananao aoriany dokam-barotra fohy. Marco! Lapsi laissez! Om 60 laissez! Lapsi! Om 60 laissez Brenna! Lapsi laissez! Om 60 laissez! Marco! Balika Om 60 jiro antona telo lehibe jiro entanana ray mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandrapahefanao ny vidiny manontolo. Mbalik mamiratra no aviko. Om 60 Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita huilerie industrielle de Tamata misatra amin'ny telo sy roa arivo. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Ie, fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle la vache qui rit N misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valopy arahatero mivatana any amin'ny Somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny Somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax.
Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Concours de prototypage UX, UI d'un service public orienté utilisateur organisé par l'unité de gouvernance digitale de Madagascar. Formez une équipe de 3 ou 4 et inscrivez-vous à Prototypeo. Ensemble, tentez de décrocher une formation présentielle en France et de nombreux autres lots. Lancement officiel le 4 mai 2023. Tavaverina indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao ny Cool TV mamegona ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Anokafantsika izany ary mbola tsy ampy ny fiomanana mialoha hiatrehina ireo loza voajanahary eto Madagasikara. Mivangongo amina toerana iray ihany koa ireo fanampiana ho an'ireo trabona raha ny hita matetika. Antony mahazava-dehibe ny fanamafisana ny paikady amin'ny fanapariana ny fanampiana amin'ireo faritra rehetra voakasiky ny rivodoza. Daniela Minarso. Maro ny lesika tokony harenina, indrindra ny fisorohana mialoha amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary eto Madagasikara, taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Fredy farany teo, izay nitondra taketra goavana toy ny fampitehana foto-drafitrasa sy namoizana ain'olona maro manerana ny nosy. Raha ny tarimarika farany, ampolo maro ireo namony aindra analiny kosa ireo trabona taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy teto amintsika. Manoloan'izany, tokony ho amafisina ny fahaizana misoroko mialoha, ny fiatrehana sy fandraisana ny tanana ary ny fanarenana ireo favoazana teraka izay loza voajanahary izay eto amintsika. Jerena ihany koa atao anatin'ity stratégie ity zany ny ataontsika hoe mobilisation de ressources financières miaraka amin'ireo partenaire. Ahoana no hisintonana azy ireo bebe kokoa zany andray anjara mavitrika ao anatin'ireny tetikasa sy programme reny ahafahana mampiena sy araka ny azo atao ny loza sy ny loza. Matetika moa somary ohatran'ny makany amin'ny réponse ny tena mamaky atsika fa nisan'ny zava-dehibe koa ny activité de prévention, ny activité de résilience, ny activité de protection, indrindrandrindra moa zany amin'ireny ataontsika hoe fanamafisana ny foto-drafitrasa sy ny sisa ataontsika hoe amin'ny reconstruction durable reny zany mba mandany vola betsabetsaka kokoa sika. Ka zay ny tena anton'ilay stratégie zany manamafy an'ireo mécanisme de protection financier efa misy eto amintsika zay ampiasaina ary ihany koa hisintonana sy ampanaisana anjara bebe kokoa an'ireo partenaire technique et financier ary mifaramoaraka le valazako teo dia ny allègement de procédure administrative et financière. Ankoatra ny fiomanana mialoha, ilaina ihany koa raha ny fanazavana ny fitsinjarana ireo fanampiana sy ny asa atao hiarana amin'ny mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola. Izany hoe tsy tokony hivangogo amina toerana iray na faritra iray fa hosahana avokoa izay faritra rehetra trapavoazana. Napetraka foana moa zany ho priorité reny faritra vulnérable amin'ny aléa climatique reny na cyclone zany na sécheresse na sisa fa mila rindra mafimafy fotsiny ny intervention ny reny acteur sasany reny mba feno rakotra zany le partie vulnérable fa misy monko zany hatreto aloha mbola misy faritra zay mivangongo amina faritra anankiray ny acteur rehetrarehetra na ny partenaire fa misy mila amafisina zany ny intervention amin'ireny faritra zay voalazana teo hoe mila amafisina ny intervention tsy ny teneniko hoe tsy ny réponse ihany fa ny résilience satria protection et l'anticipation donc mila an'izay zavatra zay tsika afahantsika miroso sy manatsara an'izay famonjenany olona sy fiarovana ny olona ary ireo ihany koa foto-drafitrasa zay matetika simba rehefa mandalo ny loza sy ireo zavatra mety manimba azy amin'ny ankapobeny. Ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ho fitsinjarana araka ny tokony ho izy ilay assurance na fiantohana avy amin'ny ARC na ny African Risk Capacité izay nanolorana vola mitetina 7,703 izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny gouvernemanta malagasy Omaly. Nisy androany atrikasa natao ametrana ireo paikady ampahomby kokoa ny asa atao rehetra. Aorian'izay, avoaka ny drafitra ary iroso avy hatrany amin'ny fanampiana ireo faritra voakasiky ny favoazana ireo tompon'andraikitra.
Ny andro anatoandro teto Antananarivo renivohitra tokony ho tamin'ny 2:30 minitra tao amin'ny faritra Andrononbe avaratra Analamahitsy sy boriboritany fahadimy nisy ny foibe ity horohorontany ity telo faingo roa amin'ny Madre Fritzshar ny tanjany nandritra izany tsy nisy hatreto ny fahasimbanana ny fahavoazana nanteraky ny horohorontany ho an'ny teto andrenivohitra nandritra izany. Tonga indray ary ny fotoana andraisana ny vahiny eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Tonga eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany ny fikambanana fizamamina ny fikambanany zanaky mahajanga mitambatra amin'ny fanampanazavana atsika any tokantrano ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fizamami ao amin'ny faritra Sofia sy ny filoha lefitry ny fizamami faritra Betsiboka no tonga eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany miarabanareo tonga soa eto amin'ny Cool TV ho amin'ity anio ity fantaniko voalohany tonga eto amin'ny fampahalalam-baovao nareo amin'ny androany ina vaovao eo anivon'ny fikambanana fizamami ina vaovao entinareo any jery any tokantrano. Makasitraka ny Cool TV miarahaba ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV izahay avy eo amin'ny fikambanany zanaka mahajanga mitambatra na ny fizamami dia mikarakara hetsika roa lehibe zany hoe hoisy ny fifampiarabana tratry ny taona amin'ny asabotsy 29 avril ho avy izao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe izay araha misalahy ny faritra efatra mandrafitra ny faritany mahajanga Sofia, Betsiboka, Boeny ary Melaky. Io hetsika io dia fifampiarabana tratry ny taona iantsona ny zanaky ny faritany mahajanga rehetrarehetra manerana ny nosy indrindrandrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra hifanotrona ny amin'izany endrika anehoana firaisankina fiarahana miombom-po ary indrindrandrindra ny fahatsarovana ny faritany aviana izay zany ny isany anaovana an'izay hetsika izay amin'ny sabotsy ho avy zao. Misy tanjona manokana ve amin'le hetsika izay antsona ihany koa ireo zanaky ny faritra rehetrarehetra inona tena tanjonareo ao anatin'le hetsika? Ny voalohany indrindra aloha dia ny fanehoana firaisankina satria tsy dia mora loatra ny manambatra na ny lafin'ny kolontsaina na ny fifandraisana amin'ireo faritra efatra ireo. Ny fizamami dia faritra fikambanana efa nisy efa ela fa anaporofona an'izay firaisankina izay dia izay no atao ary izay no isany anoritsoritana ao anatin'izay izay mbola hoentiny filoha lefitra eo ny fanazavana amin'ny pitsopitsony ny nofokena amin'ny tampihavanana indrindra ny fanehoana n'ireo kolontsaina avy amin'ireo faritra efatra ao anatin'ny faritany mahajanga dia artista marobe mihoatra ny 30 aomby marobe mihoatra ny 10 no hoentina manao ny nofokena amin'ny tampihavanana amin'izay. Eo ihany koa ny fifampahafantarana satria miamitombo ny isan'ny pila ravinahitra ty Antananarivo wisy ihany koa ny avy any amin'ny faritra any ifotony mihitsy hanotrona an'izy io mila mifanakaiky mila mifatambatra mba ho firaisankina. Ya, ankoatran'izay zavatra maro samihafa efa voatan'izy izay mety ohatra ohatrany ahoana zany le pitsopitsony araka nambaranao teo ny fandeha ny tontolo andro ny 20 aprily io eny Antsonjombe mety ohatra ohatrany ahoana aby ny andry an'ireo fikambanana ireo zany tany rehetra. Ny endriky ny fetitsika amin'ny sabotsy io moa zany dia metomboka manomboka amin'ny 7 maora maraina dia efa misokatra ny vavahady fampidirana olona eritreretina manomboka amin'ny 10 efa misy ny animation zay ataon'ireo artista vakidrazana sy ny rehetrarehetra. Fomba fandraisana ny olona dia efa misy lamina petraka misy solotena isaky faritra mandray ny olona mandrindra fampidirana eny amin'ny vavahady ary mitohy kabary fandimbiasana avy amin'ny ireo ray aman-dreny avy amin'ny faritra Betsiboka ihany koa faritany mahajanga zay misy ny filoha-mboninahitra sy ireo filohan'ny fikambanana. Ao anatin'izay moa ny olona jiaby asaina amin'io dia misy entanina mba hitondra ny fitaovam-pinanana fa ny vary sy ny kabaka zany efa amin'io dia zay manofokena amin'ny tampihavanana anazy. Ny misy indray nefa ny plasy atokantsika ho an'ny ray aman-dreny efa misy fandaminana an'izay karaha pique-nique reny tsika any amin'ny toerana io zany zay hafanay ny artista zay tenen'ny monsieur le SG hoe
mihoatra ny 30 amin'ny fotoana io. Ia, koatran'izay mety manahoana ihany koa ny hetsika sosialy eo anivon'ny fizamamizay eo anivon'ny fikambanany zanaky mahajanga mitambatra mety misy ve atoato ao arin'izay fifampiarabana tratry ny taon'izay hetsika sosialy entinareo anamariana firaisan-kina eo anivon'ny fikambanana. Ia, tena misy tokoa zay hetsika ara-tsosialy zay mafikambanana velona ny fizamami dia tonga dia natao mifampitohy weekend aorinan'iny ny asabotsy 6 mai ho avy zao dia hanao alim-pandihizana ho fitadiavam-bola atao mahitsy tsara soirée levée des fonds zany ny fikambanana ao amin'ny Carlton miaraka amin'ny Tarka Wawa sy Liana samy zanaky ny faritany Mahajanga moa izy roa ireo dia hanafanana zay lanonana zay dîner dansant izy io ho fampandehanan raharaha sy ny asa sosialy miandry ny fikambanana dia atao zay hetsika zay ho entina hanatevina ny kitapombolan'ny fikambanana dia manasa ihany koa ny zanaky ny faritany Mahajanga jiaby ny cadre avy any amin'ny faritany Mahajanga jiaby ny mpitia ny faritany Mahajanga ireo pila ravinahitra isan-karazany tsy agnavahagna na zovy fa misy ny fandaminana ny momban'izay fitadiavam-bola soirée levée des fonds samedi 6 mai ho avy zao. Etsika fitadiavam-bola moa izy ity fanampiana ihany koa na tsy zanaky ny faritany Mahajanga ary ve ka liana amin'ilay izy mety manahoana mahakasika zay? Tena tsy manidy varavarana ny fizamami dia mbola ho apetraka eo ihany koa moa ny fanentanana ho an'izay lafin'izay ho an'izay mila invitation na taratasy fidirana ao anatiny fa dia tena misokatra ho an'ny rehetrarehetra fa tsy sanatria akory misy fanavakavahana. Izany azahoana zay le taratasy fanasana zay ho any zay efa liana sahady amin'ny hetsika amin'ny 9 mai ho avy zao. Ny azahoana andreo taratasy fanasana na ny invitation zany dia misy zarain'ny mpikambana fa misy ndraiky afaka alaitsika amin'ny siège social ny fizamamia eo amin'ny pasika amin'ny étoile rouge eo misy panneau be eo dia tazatsika mora tazana amin'ny lalana eo ao zany dia misy olo foana manao ny permanence ao afaka ao tsika maka le billet manjifa anazy misy koa nefa ny zaraina misy manao ny fanazarana anazy amin'ny isaky ny toerana zay ahitana ny olo tokony handray anjara am'le izy zany. Eny ary entano ary zany ny fanentanana avy aminareo secrétaire général ny fizamami faritra Sofia sy ny filoha lefitra ny fizamami faritra Betsiboka mikasika an'ireo hetsika roa lehibe zay karakarain'ny fikambanana amin'ny 7 aprilo avy zao sy amin'ny 9 mai avokoa zay azo lazaina hoe hetsika lehibe ho an'ny fikambanany zanaky Mahajanga mitambatra. Ya, ny fanentanana azonay indesigny dia magnentana antsika jiaby tsy ankagnavaka izay magnaraka ny fampalalam-baovao ny Cool TV na izay maheno amin'ny alalan'ny réseaux sociaux isan-karazany ny hainao manjery isan-karazany magnasa atsika ny fizamami tsy misy fagnavakavahagna io fa afaka avy atsika jiaby misy fanentanana ihany amin'ny hoandro ho an'izay soratra anarana ho mpikambagna tsy antery akory fa afaka misoratra anarana ho mpikambagna mitondra saritapaka mitondra photocopie CIN dia azahoagna tombotsoa amin'ny tranombarotra maromaro fivarotam-panafody maromaro fihenam-bidy no ho azontsika rehefa miditra mpikambagna ka manana karitra fizamami fety be aneho antsika firaisan-kina lay amin'ny sabotsy dia ihany koa lay fanehoagna firaisan-kina koa fitadiavam-bola aoka atsika jiaby hifagnotrogno fa fanehoagna fa Mahajanga raiky faritra efatra miray hina dia porofontsika zay amin'ny alalan'ny fety sady mifety no mihinagna samotraka manasa atsika jiaby makasitraka tompoko. Ny avy aty amiko koa dia manentana atsika le reto andaotsika ifety amin'io zany fotoana anehoantsika fa mahay mifety tsika zanaka Mahajanga ary mifety ampilaminana fa ataotsika rangony le marenina zany zay marodina ihany ny arahana sotra betsaka tompoko. Eny tompoko ampilaminana tokoa tsy misy atahorana na fandriam-palema na ny fikarakarana rehetra fa mipetrapetraka daholo. Petrapetraka mihitsy ny zanaka faritany Mahajanga manana mpitandro filaminana maro dia
tompony raha tsy teny afa-tsy ny ao amin'ny police pirenena na ny gendarmeria ny pirenena dia anananay maro zany a dia samy nanetsika ny zanakam-pielezana ho an'ny fitandrona ny filamina eo ihany koa ny fampifandraisana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay tena miara-misalahy aminay ny fikambanam-behivavy amin'ity ihany koa eo ny sojabe isan-karazany tena miara-misalahy ny zanaky ny faritany Mahajanga amin'ity fetindray mitoraka ity. Eny ary dia isaona ianareo ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity nitondra an'izay fanampanazavana mikasika ny hetsika eo anivon'ny fizamamy izay. Mankasitraka indrindra. Izay ny mahakasika eny fanohizantsika ny fampalalam-baovao potika amin'ny lafiny rehetra ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana. Hoy ireo mpitarika ny hetsiky ny mpino manohitra ny fifidianana teo anivon'ny fiangonana farany teo. Fiangonana miisa 5 manerana ny Madagasikara ankehitriny mikatona noho ny antony tsy mazava raha ny fanazavana. Manao antsoava araka izany ireo mpino noho ny fanakatonana tsy ara-dalàna ireo fiangonana. Aminay izay olona mandika na manitsaka ny satan fe fikambana-pivavahana Jesosy mamonjy no raisinay ho toy ny misitaka sy manala tena tsy ho isan'ny mpikambana eto amin'ny fiangonana. Noho izany, izahay mpino eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia manohitra ary tsy manaiky hatramin'ny farany izay endrika fandikan-dalàna na tsy fahamarinana rehetra misy eo eto amin'ny fiangonana. Fanakatonana fiangonana raha ny fiangonana nakatona efa maromaro ihany eo amin'ny 5 eo efa mihoatra ambanja zao vao tamin'ny herinandro tsara honenana nosy be apasimatera maro zany zay fiangonana rehetrarehetra ka heverin'izy ireo fa tsy mitovy hevitra amin'ny manohatra azy dia hitadiavan'ny fomba akatona tafihany aloha. Isitraka rano fisotro madio sy bloc sanitaire ny mponina manodidina ny boriboritany enina ao aorian'ny tetikasa izay tariny commune Antananarivo renivohitra tontosa androany araka izany ny fifanaovan-tsonia amin'ny fanatanterahana ny tetikasa teo amin'ny commune sy ny mpiara-miombonantoka. Ruchera Rabarvelo. Ho fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina apetraka amin'ny boriboritany eny eto Antananarivo ny bloc sanitaire miisa 420 sy borna fontaine miisa 70. Io no nisongadina tao aorian'ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny androany. Araka ny fanazavana, ilaina ny fanajana ny fananana iombonana isin ny fiara-miasa mitohitohy tahaka izao. Lehibe ny zavatra tsikaritra sy fanarahan-dalàna maro samihafa ary indrindra le fikambanana zay voasoratra aty amin'ny commune fa mitantana dia ny ankamaroan'izy ireo efa tsy hita intsony. Efa lasa hotokana ny mitantana, lasa fianakaviana ny tokony le fototrasa. Tsara trano ny mametraka mazava ny antony sy fampiasana ilay vola entina miasa. Mitantana ny fototrasa takina ihany ny anefany ny tandrify azy ahafahana manam-pandroso ny tanàna Antananarivo. Takina ihany ny fanarahana na fitsipika rehetra zay tokony fanarahany amin'ny mpanjifa mpametra-bola aminy. Aisadiny fa ny olona mampiasa bola sanitaire na bola fontaine tokony vola. Notanterahana androany ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana misana ny fampiasana ny rano. Tanjona ny hanamorana ny fisitrana rano fisotro madio sy fidiovana eto amintsika. Fahateratany malagasy misa 20 no tavaverina soamantsara antanety eto Tanindrazana rehefa avy nentin'ny sambo Séchelois ka nafindra tamin'ny patrouilleur côtier malaky ny maraina ny 5 aprily 2024 lasa teo. Tany amin'ny fahadra-nomasina Séchelois no nilentika ny sambo ka kazo nabotry nisy ireo tady-sambo ireo ka navotonina sambo garde côte sécheloise azy ireo. Natolotra ireo manam-pahefana ao Nosy be Elville izy 20 ireo anaovana fanadihadiana mikasika ny antony nahitana azy ireo tany amin'ny fahadra-nomasina zone économique exclusive any amin'ny Nosy Ravavy Seychelles. Maro samihafa no atolotry ny Star Times ho an'ireo mpanjifa azy indrindra fa ho an'ireo mponina eto any amin'ny tontolo ambanivohitra. Misy indray ny tolotra vaovao amin'ny alalan'ny panneau solaire kit S35. Henri Florian. Araka ny efa nahafantarana ny Star Times hatramin'izay miantsehatra amin'ny televiziona numerika izy ireo ary miantsehatra ihany koa amin'ny angovo azo avozana. Araka izany misy ny tolotra vaovao omen'izy ireo ny mpanjifa azy.
misy ny panneau solaire vaovao kit S35. Mitanjona amin'izy io dia ny tsinjovana ny olona izay tsy manana jiro na ny any ambanivohitra na ny eto andrenivohitra. Ny kit S35 8 volt dia arak'izay misy ny panneau ao ihany koa ny jiro anankitelo izay tsy mety vaky, misy ihany koa ny câble. Ny fomba isargena anazy dia eo amin'ny 10 € ary maharitra 6 ora ny faharetany. Ny garantie dia heritaona mazava ho azy ary ny vidiny dia nataonay mora dia mora tokoa 179 000 ariary. Mba hitsinjovana antsika dia nisy ny fanamorana ny fandoavana ny vola. Ny petrabola aloha voalohany dia 99 000 ariary dia ny ambiny aloha anatin'ny roa volana 38 000 ariary, izany hoe aloha isam-bolana. Ny anomer ny fafampo ny mpijery no tanjona apetraka izy ireo raha ny fanazavana hatrany ary vonina ihany koa hikatsaka ny soa omena ny mpanjifa ny Startimes. Manomboka misokatra ny tsenan'ny mpitsoka mozika amin'izao faraparan'ny volana aprily hiditra volana Mey izao, manodidina ny 10 anatin'ny iray volana ny fifanarahana azo raha ho an'ireo tarika iray nanovana fanadihadiana izay mandeha hatrany amin'ny 7 hetsy ariary ny iray noho izy ireo azo lazaina ho efa anatin'ny matianina. Yves Richard. Hatramin'ny 20 metatra miala ny toerany itsofan'izy ireo ny mozika. Vitsiny tsy mahafantatra avy hatrany ny feo miavaka avoakany Bapampa raha vao ity tarika ity no tafaray. Analakely Ambojatovo teny no nanomboka ny fiarahana ny taona 1922 ary talanjona avokoa izay tojo azy ireo. Tsy nisy ny hevitrany na toerana manokana, lalana no kianja na fanainy. Noho ny fitiavana an'ilay mozika sy le fitambarana dia ilay mozika zany no nanambatra anay. Nisy le tao no pirala, le izy koa moa efa don ihany, fa raha don hoe don le izy dia tsy maintsy mitrandraka ihany, tsy maintsy misy foana ny fianarana kely fanampitosika le fahaizana zany. Ohatraohatrizay dia ny tena ny rahanay voalohany aloha zany niarany tsotsoka tena, namana dia mifankahita. Dia andoranga iaraka ohatrany mety ny fiarahana. Zay le groupe Tojo Mozika Tanora Miray. Ngamba fahafantatry nareo tsara ngamba fa teny amoron-dalana teny tsisy tsy nahafantatra anay na ny kely na ny lehibe. Nefa ankehitriny moa lasa raran'ny fanjakana ilay izy tsy azo atao tsony dia lasa tsy dia hitahita tsony zay fa zay eo foana fa tsy mandeha lavitra akory. Tao anatin'ny 7 taona niezaka nivoatra tranona izany tamin'ny fanarahana ny gadokira redonina amin'ny Bapampa na tamin'ny fampitaovana ny tarika tosehatra rehetra. Mivoatra ny mozika ka ilaina ny manofana ny hoavin'ny tarika ny orina. Iray amin'ireo ankizy lalana sendra azy ireo ary notefena manokana ity zazalahy 12 taona ity. Zandrikely ity zany eo anatina fiainana andavanandro dia somary mampalahelo le camp misy aminazy satria za koa miezaka mba hoe mitady zavatra zay asoa azy nefa za koa anisan'le tsy afaka ihany koa dia tsisy zavatra afaka ataoko fa ny hoe zavatra afaka ataoko dia mamolavola azy dia mitaizana azy dia mampianatra anazy ao anatina fahaiza-miaina miaraka amin'ilay tontolona mozika satria raha manao mozika koa dia misy ny fahaiza-miaina sy ny tontolo fanabeazana ao anatin'ilay sehatry ny mozika izay vita treto no hanampiana izy ireo ny ankizy lalana araka ny fahafahana saingy tsy afaka ny ampanantena ho avy mamiratra ho azy ny tarika noho ny zava-misy antony nitodiany tamin'ireo tompona andraikitra mahefa afaka manao tompomaso sy manohana azy reny tsy irenireny an-dalambe ary tsy ho vesatry ny fiarahamonina. Mariana itony aloha fampitsoka amoron-dalana
misy de tena mafy ary misy de tena mahay fa ny zavatra mampalahelo de lasa lany am'le fivezivezeneny amoron-dalana le fahaizan'le ankizy sy le tanoranora ohatranay satria ety ihany koa de somary mampalahelo le izy satria misy ihany koa ny fitarainana zay ho ataonay aminareo fanjakana fa mba jerijereo ihany re tompoko le ankizy le mieny amoron-dalana eny jereo fa zavatra anankiray tokony afaka anavoarana sontrotana firenena anankiray nefa ny le ankizy mana-talenta misy zao ny ankizy kely tokony ana-talenta tokony horaisina tanany reny ankizy reny ohatra zay ohatra nyty zazy ty fotsiny nefa misy mbola kely no izazy io any tena mahay lany eny amoron-dalana fotsiny le fahaizan'le ankizy nefany tokony mba hanana soa izy mba hivoatra amin'le fiainana fa ohatranay manokana moa zany de miezaka zay na de hoe tsisy mipanohana na de tsisy no mpandray an-tanana tsy ataonay makivy anay zany tony asa rehetra ny fitsofana bapampa mety ho mety na tsy mety ny tsena manomboka amin'ny volana aprily no tsara ny karama 4 hetsy ariary miantso azy ireo ny tapakandro raha toka tafiakatra enina hatramin'ny 7 hetsy ny ray andro manontolo ary izay ray drodroka nampitsoka na mpiaino sy ny mpandia hoy izy ireo anatin'izay betsaka ireo tanora no tsy anasa eto Madagasikara nosy noho izany ny sehatra nomena azy ireo tao Mahajanga na ahafahana ny aino sy ny fampizarana hevitra mikasika ny asa sy ny fampananana asa ho an'ireo tanora. Anja Robert Mahajanga. Anisan'ny olana sedrainy ny ankamaroan'ny tanora malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny tsy fananana asa. Nomena sehatra hiteny sy hifanakalo hevitra noho izany ireto tanora ny Mahajanga ireto tamin'ny alalan'ny lohahevitra iray izay niompana tamin'ny fampananana asa ny tanora sy ny fahalalany ny tanora hoentiny miatrika ny sehatry ny asa izay natao tetsy amin'ny trano benivaritra sy ny indostria ny Mahajanga. Tratra ny tanjona satria nanome sehatra ny tanora zahay afaka hiteny zavatra hitany afaka hiteny ny zavatra mety maharary azy sy ny zavatra tiany ihany koa hoe hiovana tiany ihany koa hitondrana ny fiovana eo aminazy na ihany koa ifampiresahany zareo izay mantsy ny tanjonay dia ny hanome sehatra ny tanora hiteny andraisana fitenenana satria matetika ny tanora dia tsy dia tena mahasehatra loatra amin'ny fitenenana ary tsy dia no-teny loatra eny fa nany anatin'ny haino aman-jery azy dia anisany fanatanterahana an'izay zany zao ataonay zao zay azo atao hoe alefa anatin'ny onjam-peo alefanay mihitsy anatin'ny fandaharanay kanefa ny ihany koa misokatra ho an'ny daholobe le izy mba ahafahan'ny tanora mifampiresaka sy miantefa amin'ny tompon'andraikitra mifanjakana na amin'ny tompon'andraikitra hafa zany. Nandray anjara mavitrika tao anatin'ny ity adihevitra ity ireo tanora maro sy ireo mpandraraha tanora izay notsongaina manokana avy eto Mahajanga. Teo ihany koa ny avy ao anivony ny fobeparitry ny asa izay nitondra ireo karazana lalana sy torohevitra ho an'ireto tanora ireto. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny sehatra omena ireo mpanao gazety sy ny tompon'andraikitra izay misehatra ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo eto Mahajanga. Iresahana bebe kokoa ny anjara andraikitry ny mpanao gazety sy ny endriky ny kolikoly mety hisy mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana. Ny tombo isa tamin'ity taona ity ireo olona nisokatra anarana tamin'ny azakazaka UTOP na Ultra Trail des Eaux Plateaux andian'ny fa-420 izay ho tanterahina ny 12 hatramin'ny 14 Mey ho avy izao raha ny fanazavana fitombonisa izay manamarika ny fahazotoan'ny malagasy miroso amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Daniela Minorso. Manomboka mirona amin'ny fanaovana fanatanjahantena avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny malagasy raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny UTOP na Ultra Trail des Eaux Plateaux fanamariana azo tsapaitanana amin'ny azakazaka UTOP andian'ny fa-420 izay karakaran'izy ireo amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Hatreto misy 774 ireo mpifaninana ny soratra anarana raha mahery ny 530 ny tanjon'izy ireo amin'izany. Isana ahitana fiakarany hatrany amin'ny 330 isan-jato raha nanodidina ny 730 ireo mpandray anjara tamin'ny taon-dasa. Vehivavy 700 isan-jato no andray anjara amin'ny course UTOP amin'ny taona ity. Mitombo zany ny tany fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny course. Ary 40 nisan'ny firenena samihafa izay andray anjara amin'ny taona ity. Zavatra nasana amin'ny taona ity dia itombo aloha izay tonga record zany aloha nisan'ny mpandray anjara voalohany indrindra. Fa raha manarak'izay mitombo koa nisan'ny mpandray anjara ataontsika hoe ampiny UTOP.
anatin'izany reo villageois 70 fitopolo anisan'izany reo ankizy telopolo avy amin'ny EPP misy any Andalovany Utopia ary 9 avy amin'ny EPP Ambatobe. Zay zany zavatra ilaina zavatra tiana avohitra. Zavatra tiana avohitra koa dia amin'ny fotoan'ity dia ny champion dia afaka andeha any Epita. Ny Epita Ranomasina raisiny Utopia Andrara zany ny fandehan'izy ireo any Epita ahafahan'izy ireo mahita an'izany azakazaka miaraka amin'ireo champion any avy any ivelan'ireo. Tsy ivona ho tanterana ny 12 hatramin'ny 14 Mey ho avy izao ny azakazaka Utop andiany fa 14. Azakazaka miisa 7 manodidina ny 2 hatramin'ny 20 kilometatra no andrafitra izany. Mpiara-miasan'ny Utop sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray tsy voahaja ny fepetra fampitsaharana ny fifandonana teo amin'ny tafika Soudanaise sy ny FCR na ny force de soutien rapide atao tao anatin'ny 27 ora. 12 andro tao aorian'ny nanombohan'ny ady tany an-toerana mahery ny impulsé fajato ireo namony ainy. Fanadidina eo amin'ny sarany France 24. Ivarin'androany ariva ny 27 ora fampitsaharana ny ady any Soudan. Raha ny fifanarana nataony avy amin'ny force de soutien rapide sy ny tafika Soudanaise, mitotongana ny fiainam-pirenena ny an-toerana eo amin'ny sehatra rehetra. Miasaotra ny fivezivezena ho an'ireo mponina, manoloana ny fiakaran'ny sarandalina ho an'ny fitateram-bahoaka. Maro ireo fahavoazana nateraky ny ady, isan'izany ny fahampotehan'ireo fototra-avitrasa, eo koa ireo mponina naratra sy namony ainy. Miantso amin'ny fametrahana ny fitoniana ny an-toerana ankehitriny ny vondron'ireo firenena afrikanina tsy nanana na ny agada, ary mangataka ny isian'ny fifanantonana ho fijerena vahaolana eo amin'ny tafika Soudanaise sy ny FSR. Hatreto, mihamafy ny fifandonana ny an-toerana amin'ny alalan'ireo darikabomba. Hitsankila ny raha nitatitra ny firenena mikambana, atapitrisany amin'izao fotoana ireo mponina mitsaom-ponenana ny Soudan. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Gold TV ho amin'ity alina ity. Isaona ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampalalam-baovao ny Gold TV kosa dia manome fotoana anao ho amin'ny rapidso indray. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.